Pour votre sécurité. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam Vaovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam Vaovao. l'assaut. XXL. Manolotra anao ny Vaovao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam Vaovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam Vaovao. Raha tsy misy ny fiovana dia ny sabotsy fa 7 volana janoary ho avy izao no anatanteraka ny fianianany manoloana ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina Andry. Raha ny oloaranom-baovao voaray dia vahiny manakaja avy any ivelany maro no tonga eto Madagasikara hanatrika izany. Nandritra ny tafy nataony ministry ny tontolo iainana Randriatefiarson Guillaume Venance tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity no nilazany fa efa azo ny vola 70 tapitrisa $, anjarantsika malagasy amin'ilay hoe taxe carbone. Ny fametrana ny rafitra itsinjarana tsy misy tombo sy ala io vola io no asa atao amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny 20% mahery ny sehampiarian'ny mponina eto Madagasikara. Lafin-javatra maro no mampisatra ireo mpandraraha tsy anara-dalàna raha ny fanazavana. Anarivony lavitrisa isam-bolana ankilan'izay no fa tiantoka ateraky ny fampidiram-bolam-panjakana hoy ny tale jeneraly ny GEFP. Ahina ny parian'ny valanaretina eny amin'ny faritra iva amin'izao fotoana izao, taorian'ny rotsakorana ny sesy teto Antananarivo. Mbola itoy ny fiavian'ny orana atao anatin'ny 3 andro hoy ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, namoaka fanambarana ny fiangonana katolika ny RDC nanamarina ny mahatsy mitombona ny vokam-pifidianana izay navoaka ny seny any an-toerana. Vokatra izay mandany ny kandida Félix Tshisekedi tamin'ny Sambato 7,750 isanjato. Mafana araka izany ny toedrara misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Araovetrany ary ny andendeniny makasika ireo. Tombo klasy tompoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ary manasana hoe koa anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isanterana ny fampalalam-baovao ny amin'ny lafiny politika. Raha tsy misy ny fiovana dia ny sabotsy fa 7 ny volana janoary ho avy izao no anatanteraka ny fianianana manoloana ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina. Raha ny loharam-baovao voaray dia vahiny manakaja avy any ivelany maro no tonga eto Madagasikara natrika izany fa nadedina entiny Andry Rajoelina. Taratry ny fandrosoan'ny demokrasia eto Madagasikara ny nahatotosantsika malagasy iny fifidianana filoham-pirenena iny tao anatin'ny mangarahara sy ny fitoniana tanteraka. Ho tantara tsara mipetraka eto amin'ny firenena sy ho modely aty Afrika ihany koa iny fifidianana no totosantsika iny. Raha tsy misy ny fiovana dia ny sabotsy fa 17 janoary ho avy izao no anatanteraka ny fianianany manoloana ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, ny governemanta, ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-dolona, ny fitsarana an-tampony ary ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina Andry. Fianianana izay tsy maintsy amariparitany izay amehana ao anatin'ny vina IOM sy ny velirano ho an'ny firenena amin'izao fiandohan'ny fotoam-piasany izao. Raha ny loharanom-baovao voaray amin'izao fotoana izao dia ho maro ireo vahiny manakaja avy any ivelany ho tonga eto Antananarivo anatrika io fotoan-dehibe anatanterahany filoha Rajoelina Andry ny fianianany io. Isan'izany ny sekretera-panjakana Eropeanina sy ny raharaham-bahiny Frantsay, Jean-Baptiste Lemoine, ireo filoha-panjakana ty amin'ny ranomasimbe Indianina, ny solotena manokana avy amin'ny fitondrana Amerikanina, ny avy amin'ny vondrona Eropeanina, ny solotena manokana avy amin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana, ny avy amin'ny vondrona Afrikanina,
Ny solotenan'ny mpanjaka Marokanina Mohamed IV sy ireo solotenan'ny vondrona iraisampirenena maro tsy voatanisa. Ampolony mahery eo ireo vahiny manankaja ireo izay avy any velany araka ny loharanom-baovao voaray hatrany. Rehare lehibe ho an'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ny fanotronan'ireo vahiny avy any velany ireo ny fotoan-dehibe izay anatanterahany filoham-pirenena vaovao fianianana satria maneho ny fankatoavan'izy ireo ny fitondrana malagasy vaovao sy maneho ihany koa ny fahavononan'izy ireo hiara-iasa amin'ny mpitondra vaovao. Izany amin'iny fanandritra ny tafa nataon'ny ministry ny tontolo iainana Randriatefiarson Guillaume Venonsa tamin'ny mpanao gazety Androany no nilazany fa efa azo ny vola 70 tapitrisa dolara anjarantsika malagasy amin'ilay atao hoe taxe carbone. Ny fametrahana ny rafitra itsinjarana tsy misy tombo sy aly io vola io no asa atao amin'izao fotoana izao. Andrarson hatrany. Taorian'ny iraika nataon'ny ministry ny tontolo iainana Randriatefiarson Guillaume Venonsa tany Paris renivohitry Frantsa tamin'ny andohan'ny tantanan'ity ministera ity no nambarany fa nahazoan'ny Madagasikara vola 70 tapitrisa dolara avy amin'ilay atao hoe taxe carbone noho ny fisian'ireo ala mbola voaro misy eto Madagasikara. Anisan'ny mba vokatra azo tsara tamin'ilay fotoana izay raha vao napetraka kelikely fotoana vitsivitsy tao ireny nametrahana azy zany dia misy dia nitaka délégation tany Frantsa tany Paris dia mba nijinja ny nafafin'ireo ministra teo aloha dia mba nitondra vola nitonitony ihany manodididina ny 70 millions de dollars manodidina le resaka crédit carbone. Eo ampametrahana ny rafitra tsy tanila amin'ny fitsinjarana io vola io amin'izao fotoana izao ny ministera raha nambaran'Andriamato minisitra Androany. Manoloan'ireo fepetrataky ny lalàna iraisampirenena momba ireo tahirina bolabolan'andramena eto amintsika kosa dia nanambara ny ministry ny tontolo iainana fa mbola takin'ny sehatra iraisampirenena ny isa marin'ireo tahiry ireo vao afaka miroso amin'ny dingana famarotana azy ireo isika. Tarika délégation ihany koa zay tany Sochi hijery ny raha momba ny bois de rose raha antsika malala fa ananatsika stock be dehibe izy io ary ilaina ny varotana izy zany nefa tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy feno zay vao mahazo mieritreritra hivarotana zany. Azo lazaina fa tsy dia naomby sanjato ny dietany fa ataontsika hoe naomby amempahany dia mbola nomena fepotona vitsivitsy netsika zany amita ireo zavatra rehetra ny fanarahana anisan'izany ny fanisanan'ny bois de rose mperatanatsika izay misy eto Madagasikara stock zany. Azo ambara fa voafehitra eto ny doro-tanetana dia tsy foana tanteraka azy ho hatrany ny ministry ny tontolo iainana Androany nandritra io tafa nataony tamin'ny mpanao gazety io fa mino sy manantena ny tenany fa efa manomboka mahatsapa ny vokatra tsy ny fanimban'ny tontolo iainana ataon'ny isam-batan'olona amin'izao fotoana izao ny rehetra nefa na izany aza dia mbola ilaina tokoa ny fiarahan'ny rehetra mientana amin'ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Manohitra ny fanginany eo anivon'ny Bianco manoloana ny raharaham-bola Rajona. Mampametra-panontaniana ny maro manoloan'izany ny fomba fiasa sy ny fihetsiky ny birao maleo tena momba ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Gaetan Andretsilavo. Ny mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana dia ny hoe samy hafa ve ny fandraisana ny raharaha eny anivon'ny Bianco ka misy ireo avy hatrany dia miroso ny fanadihadiana ary misy ireo mbola afaka miandry. Inona ny mahasamy hafa ny raharaha Claudine Razay mamonjy sy ny raharaha mbola Rajona ka ity farany izay mbola afaka mirihiri amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy toa manamafy ny ahany be sy ny maro manoloana ny resaka mandeha amin'izao fotoana fa misy fifandraisana akaiky amin'ny mbola Rajona ny taleparitry ny Bianco eto Antananarivo ka mety hisy fanampiana azy mivantana na ankolaka momba ny raharaha anenjehana azy. Efa nisy ny filazana fa noho io antony io no tsy nampandraisana an-tanana ny raharaha ny taleparitry ny Bianco eto Antananarivo ary nasaina ny antsoroan'ny mpanao fanadihadiana avy any amin'ny Bianco Tomasina. Ayay apetraky ny be sy ny maro ihany koa ankehitriny ny hoe raha nanomboka ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ny Bianco tsy nitsahatra namoaka fampitam-baovao izy ireo. Tato ato anefa tsy hita soritra intsony izany ary mangina ny eo anivon'ny Bianco. Raha tsy hivina ny 20 Novambra 2024 no fotoana namaliny mbola Rajona ny fiantsona azy teny amin'ny Bianco araka ny nambaran'ny mpisolo vava azy aorian'ny famotorana
tokony hiakatra eny amin'ny pak na ny pôle anticorruption ny antota taratasy mahakasika azy. Hatreto anefa raha ny angom-baovao tsy mbola tonga eny amin'ny pak io antota taratasy mahakasika ny mbola rajona io. Faraikitra ny korontana eo amin'ireo mpivarotra sy ny komina eny Ankatso. Misy manorina trano ny toerana tokony hitobian'ireo fiaran'ny mpiantsena. Nisy fitokonana fanairana nataon'ireo mpivarotra mitaky ny hamerenana amin'ny laoniny ny fijanonan'ny fiara izay. Fanadidina entiny Michela Ranartson. Tahaka ny hita amin'ny sary, misy fanorenana trano maromaro eo amin'ny toerana voalaza fa fitoeran'ny fiaran'ireo mpiantsena eto amin'ny tsenana Ankatso. Manoloana izany indrindra, nanao hetsika fanairana ireo mpivarotra tetỳ an-toerana androany, mitaky ny hamerenana amin'ny laoniny ny parking. Mahatonga anay hanao an'ity hetsika aty Ankatso ity tompoko dia izao, trano azo atao an-diro. Nefa amin'izao fotoana izao nefa tompoko dia izao, ilay trano azo atao an-diro. Laza tena eny ampovoany arabe feno trano an-diro daholo. Tsy haiko ny komina ve afaka mipaiko ny tena travaux publics. Parking anay zany izay mpivarotra, zava-poana zany. Tsy misy mihitsy zany hoe olona hividy na misy na olona hividy tômôbila hijanona tsisy hijanona tômôbilinay mihitsy. Tsy misy olona mihitsy zany dia zary hoe maravy dimy arivo, zary hoe maravy telo arivo amin'ny arivo. Laza kosa nefa ny tompon'andraikitry ny tsena rehefa nanontaniana fa nahazo alalana avy amin'ny komina ny fandrenana. Fatako tompony tena marina inona ny tena tombontsoa ilaina hoe parking ve ho an'olo tokana, ho an'olo mbitsy sa tsena ho an'ny madinika. 2010 angamba tompoko asehoko ny sarinay tamin'ny 2010 tiany laissez-passer anay ahafahanay amin'ny staty amin'ny tsena. Dia mipetaka indray ty indray note na autorisation izay menanay hoe afaka manoronareo do any do. Hatreto mitoy ny fanorenana trano ao amin'ny tsenana Ankatso, raha ny fanadihadiana trano ahorina ho tsena ihany koa ireo trano ireo. Tontolon'ny toe-karena kosa indray, lasibrachiny alatra sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana ny mpamboly sy mpandraharaha lavanila ao amin'ny distrikan'ny Vavatena. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra mivantana nataon'ny fitondrana ny fandimby. Miandrandra vahaolana azo tsapahi-tanana avy amin'ny fitondram-panjakana vaovao ny tantsaho ny solombavam-bahoaka. Fanadidina entiny Yves Richard. Mbola tsy nahita-mbaolana ny alatra sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana. Mianjady amin'ireo mpamboly sy mpandraharaha lavanila ao amin'ny distrikany Vavatena. Tsy misy ny fandraisana andraikitra nataony ny fitondrana ny fandimby. Manampitrotraka ihany koa ny kolikoly ataon'ireo rafi-mpanjakana isan'ny tokony raha ny fanazavana. Ahoana moa ny fanontantsa iandry ny lavanila kontra amina basy? Tsy possible zany. Raha vao sambotra indray ilay olona manao an'ilay mpividy lavanila mbola alohan'ny fotoana, izy voatory any amin'ny fitsarana indray mivoaka alohan'ny fotoana. Ianao le tompony lavanila very indray torinany amin'ny fitsarana, tsy misy miaro. Ary zay ny zavatra takiny amin'ity fitondrana zay dia hoe ny anafonana tsy kelikely ny kolikoly ary ny fandraisana andraikitra mivantana ny fiarovana ny tantsa satria io ny ozatry ny fampandrosoana. Tombany ananarivo taona isan'ny taona ny vokatra lavanila ao amin'ny distrikany Vavatena raha ny fanazavana. Tsy nitsahany ena ny vokatra efa ny taonany maro, vokatra ny fitangosana mialohan'ny fotoana teraky ny alatra sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana. Tsy nitsahany totongana ihany koa ny vidiny lavanila vokatray. Tsy ny ao Vavatena fotsiny ihany. Saika mitondra faisana avokoa ireo distrika mpamokatra lavanila, manerana Madagasikara raha ny fanazavana. Tontolon'ny toe-karena izay hatrany tafiditra anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny mahery ny valopolo isanjato ny seha-piarian'ny pony eto Madagasikara. Lafy ny zavatra maro no mampisatra ireo mpandraharaha tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Anarivon'ny lavitry sary isam-bolana ankilany ny fatiantoka teraka izany amin'ny fidiram-bolan'ny fanjakana. Yves Richard hatrany. Mbola tsy resy tosika ny sehatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Tafiditra anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny valopolo isanjato mahery ny seha-piarian'ny ponina. Tsy tafapaka anatin'ny kolotsainy ny mpandraharaha madinika ny patriotisme fiskal na ny fampiporosihana azy ireo amin'ny fandoavan-ketra raha ny fanazavana. Lafiny zavatra maro mampisatra ny mpandraharaha tsy anara-dalàna raha ny fanadihadiana. Eo indrindra sika zao mile resaka hoe le resaka fond entina miady koa zany ny tena sakana indrindra dia misy moa mety entina miady tsy mampanina afaka miditra ao anatin'ny ara-dalàna voly sy rehetrarehetra sy maninona. Mila fanohanana zany zay amin'le etomanana anay fa le etomanana anay tsy ampy le hidiranao amin'le ara-dalàna. Raha hoe alefahana ny aba sy ny etsa dia vonona zay anara-dalàna satria zay ny ilaina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Le toerana mihitsy no tsisy hoe hidirana amin'ny ara-dalàna fa zay vonona tena andohetra zay, vonona andopatanty. Raha tena mahazo le toerana ara-dalàna tsara. Mavesatra ankilany ny fatiantoka teraka ny sehatra tsy ara-dalàna amin'ny fampidiran-ketra
Hoy ny talepanatanteraka ny ZEFP na ny Groupement des entreprises français partenaires mibabo ny fandaniam-bola am-panjakana ihany koa ny 20 isanjato n'ireo mpandraharaha sy orinasa ara-dalàna raha ny fanazavana. Misy hoe ataoko hoe manque à gagner amin'ny recette fiscale zany hoe le 20 isanjato le mandohetra zany no absorbe raha azoko tenena tsotra hoe ny dépense publique nefa tokony ohatran'izay raha ty Madagasikara tena mbola ambany dia ambany tokoa ataoko hoe taux de pression fiscale satria manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 2.1 isanjato ihany misy eto amintsika eto nefa aty Afrika eo amin'ny 2.1 isanjato eo zany nataoko hoe ny salamisa misy eto Madagasikara. Azo foanana miandalana ny sehatra tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Ankoatra ny allègement fiscal na ny fanamavanana ny hetra lainy ny fanjakana sy ny start-up na ny fanampiana sy tantsorika samihafa, paikady azo alaintahaka any amin'ireo firenenkafa toa ny Maroka, ny fananganana rafitra manokana misahana ny fampiofanana sy ny fandraisana an-tanana ireo sehatra tsy ara-dalàna. Ho fantatra orin'ny fitsanganan'ny gouvernemanta ny isan'ny mponina eto Madagasikara, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Instat. Ivoaka amin'ity taona ity ihany koa ny tany fahantrana eto Madagasikara raha ny fanazavana fanadidina avy hatrany. Aorinan'ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao zany rehefa mipetraka ny gouvernement dia fa raha tombatombana zany dia fa mety afaka mamoaka zany ny vokatra ataontsika hoe ofisialy mahakasika ny vokatra amin'ny ampahany na ny hoe résultat préliminaire lay misy ilay isam-ponina zany par district, par commune, par fokontany, par région ary isaky ny isam-ponina araka ny lehilahy sy ny vehivavy zany hoe par sexe zany amin'izay fotoana izay. Araka izany ho fantatra afaka herinandro vitsy ny isamarin'ny mponina eto Madagasikara raha tombatombana sy vinavina no nampiasaina tato anatin'ny 20 taona mahery. Ankoatra izay, ivoaka amin'ity taona ity ihany koa raha ny nambara ny tale général lefitry ny Instat hatrany ny tany fahantrana eto Madagasikara raha ny taona 2020 no nanaovana izany farany. Amoana dia tena vokatra amin'ny rehetra zany dia mety any akaikikaiky ny farany taona any zany tena ivoaka ilay tena résultat izay misy tematika maro tsy hoe ivoaka ao hatramin'izay hatramin'ny resaka fahasalaman'ny rentsy ny zaza, ny resaka ataontsika hoe sosialy mponina, ny resaka tampahantranana mivoaka dia miaraka mirindran-dalàna amin'izay koa ny resaka enquête périodique près de ménage zany hoe mi-enquête momba ny resaka fahantrana zany satria 2010 zay ny farany efa 20 taona teoriana zany zay vao ataontsika hoe tamin'ny tetezamita zany ny farany enquête na resaka pauvreté zany dia tsy nisy mihitsy taorianan'izay dia zao indray zany zay vao avy ny resaka enquête momba ny resaka fahantrana. Miandry ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao araka izany ny rehetra ahafantarana izay isan'ny mponina eto Madagasikara izay. Ny statistika ivoaka amin'izany izay isan'ireo fitaovana iray lehibe ahafahan'ny fitondram-panjakana manao ny draha fampandrosoana mifanitsy amin'ny tena ilain'ny malagasy. Ahina ny paritany valanaretina eny amin'ny faritra iva amin'izao vanim-potoana ny firotsahan'ny orana izao. Mbola itoy ny fiavian'ny orana atao anatin'ny 3 andro, hoy ny vinavinany sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Fanadidina entiny Onasaina. Tato anatin'ny herinandro, saika avy andro aman'alina ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny lasibatra vokatra zany ireo mponina eny amin'ny faritra iva. Tsentsina ny tatatra, miakatra ny rano, ahina ny fiparihan'ny valanaretina maro samihafa vokatra izany. Io miakatra io dia miakatra eo daholo ny maloto, ny aretina, ny fofona hoentin'ilay rano. Dia tsy pirano, aty manipy rano zao rehefa avy ohatrany. Tsy afaka manipy fa ny ato anaty kanala ary ty tsy mivoaka mihitsy tsisy lalana dia eo fotsiny miandry izay faritra. Ny fiainanay aloha zany amin'izao dia tena mijaly mihitsy na ny ankizy kely ary satria na ny arety kibo zao amin'ity rano miakatra ity dia tena mijaly mihitsy ny rano tafiditra ao an-trano. Zany ny ainanay aty zao. Zao dia jery amin'izao ny zanakay marary amin'ilay rano. Zay nefa tsy afaka manao ninina satria vao mivoaka ny trano dia rano. Eny an-tokotany rano, ao an-trano rano. Ito ny rotsakorana saingy ahitana fianahana atao anatin'ny 17 ora, hoy ny teo anivony sampana mpamantatra ny toetrandro. Dia manomboka any amin'ny atao hoe lahady latsinainy any zany izay toetrandro mety maimainy izay indray zany amin'ny ilany atsinanany nosy. Mahakasika an'Antananarivo manokana, Antananarivo zany mety sady afaka mandray roa izy izay ilany andrefana zany mety mbola hisy orana any ny ilany atsinanana dia maimainy.
ny 3 andro avy zay mahetrany hoe maimainy zay fa ny rahampitso aloha mety mbola isy orana ihany zany ny rahampitso 11-12. araka izany tokony ho may loatra ny rehetra amin'ny mety ho fiakaran'ny rano ary andray ny fepetra mifanandrify amin'izany ireo mipetraka eny amin'ny faritra iva sy ny manamorona ny renirano. Mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fanadiovana tokony atao eo anivon'ny polisy-pirenena sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka avatra isika. C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 ariage avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 ariage. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 ariage. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa bip tsy misy any zany tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao alefa saida. XXL ACWIN Tanzakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 ariage avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 ariage. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 ariage. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir.
araka iny bande-annonce teo iny dia Blue Jasmine norona tsara raintsika eto amin'ny Kolo TV anio alina. Izany amin'iny fa mila fanadiovana ny eo anivon'ny polis-pirenena hoy ireo sindika. Miaingatra any amin'ny rafitra miafara amin'ny fomba fiasa sy ny fifandraisana amin'ny olom-pirenena izany. Antony, lesoka maro no hita taorian'ny fitetezam-paritra natao. Ka eto Andretsilavo. Vaovao ny taona, fomba fijery vaovao ihany koa ny tokony ho raisin'ny vahoaka hiverenan'ny fampitokisana eo aminy sy ireo mpitandro filaminana. Na izany aza, ezaka maro no tsy maintsy atao ahafahana manatratra ny tanjony. Ny eo anivon'ny polis-pirenena manokana, ilaina ny fanadiovana, hoy ny eo anivon'ny sindika. Mila fanadiovana ny ministeran'ny polis-pirenena, na amin'ny fomba piasa, na amin'ny toe-tsaina. Satria maro loatra ireo tsy fanarahan-dalàna hita taratra mibaribary, na dia afenina fatratra eo anivon'ny ministeran'ny polis-pirenena. Ohatra amin'izany ny fanatanterana ny décision d'affectation, ny ora fiasana, tsy fanatanterana didim-pitsarana, fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa, amin'ny alalan'ny tsy fanajana ny andro tokony alatsasatra na repos par semaine, fanitsakitsahana ny zon'olombelona amin'ny fampiasana ny polisy toy ny andevo ary ny fanohitonana ny zofototra ara-tsindikaly. Ny fitetezam-paritra nataon'ny sindikaty eto Antananarivo no nahafantarana ireo rehetra ireo raha ny fanazavana. Io fitetezam-paritra io izay mbola hitohy any amin'ny faritra amin'ny dimy hafa eto Madagasikara. Ty boky kely tia izay mirakitra an'ireo zava-manahirana sy marary ny polisy rehetra manerana ny faritany Antananarivo ary mino izahay fa akasika ny polisy rehetra manerana ny nosy izay zavatra rehetra voarakitra anatin'ity tahirikevitra nangonina nanerana ny faritra ity. Ny fitetezam-paritra ataonay moa dia tsy mijanona amin'ny faritany Antananarivo ihany fa itoy izany any amin'ny faritany afaka aoriana kely. Fa alohan'izay zavatra izay dia ampahafantarina ny lehibe isan'ambaratongany ity vokatry ny fitetezam-paritra nataonay ity mba hahalalana izy ireo ny zavatra takin'ny polisy nasionalina, polisy pirenena amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny ministera ny polisy pirenena. Nanamafy ny eo anivon'ny sindikan'ny polisy fa anaraka akaiky ireo fanadihadiana izay tsy natamboka ny adrizay, ohatra amin'izany ny raharahany-tsakabary sy feno arivo atsinanana. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy maintsy amerina indray ny endriky ny polis-pirenena ka ho piaro ny vahoaka sy ny fananany araka ny nanirahana azy. Ny 17 janoary ho avy izao araka izany, isy ny fivorim-be nasionaly ataon'ny polis-pirenena ho fanehoana ny firaisan-kina ary ho fanatsarana ny fomba fiasa. Isan'ny ady iray lehibe tsy maintsy atao hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ady amin'ny kolikoly. Hoentitra ny sazy miandry an'ireo izay tratra amin'izany, hoy ny tompon'andraikitra eny amin'ny Toby Ratsimandrava. Fanadihadiana entiny Mampiona Rakotoarson. Isan'ny sehatra matetika renesana fitarainana amin'ny resaka fisihana kolikoly ny sehatry ny fampandriana fahalemana eto Madagasikara. Sehatra izay natao hiantoka ny filaminam-bahoaka sy ny fampanjakana ny marina, indrindra ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ilaina hoy ny tompon'andraikitra iray ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka. Manoloana io, ho entitra ny sazy miatra ho an'izay tratra amin'ny tsy fanaran-dalàna raha ny fanazavana hatrany. Izy karaha ohatra izy zany resaka hoe faute professionnelle, faute militaire dia mandeha amin'ilay sazy miaramila ary. Fa rehefa pénal indray izy zany surtout raha fa ferme izy dia tsy maintsy avy hatrany dia atao izay idirany conseil de discipline satria ny antony dia tsotra. Ny ataontsika hoe ny lalàna mifehan'ny gendarmerie dia tokony vierge zany ny casier judiciaire. Nefa izy zany raha vao maloto dia tsy gendarme intsony izy zany, dia izay ny andefasana azy conseil de discipline. Ka raha vao mandeha any amin'ny fitsarana izy zany na tsy gadra ferme ary io zany dia possible hoe andeha conseil de discipline une fois fotsiny hoe maloto ny casier judiciaire zany dia tokony pasana. Ankoatra izay, jerem-potsiny ihany koa sy tsy takona fenina intsony ireo trangana kolikoly miseho eny anivon'ny lalam-pirenena maro samihafa. Efa nisy raha ny fanazavana azo hatrany ny fepetra raisina momba izany. Misy ny ady amin'ny kolikoly izay napetraka eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny, mety ho hitanareo ihany reny rehefa sendra mandeha nareo ny fitondrana ny badge izay azo vakiana avy any amin'ny 10 metatra ho an'ny mpanao police de la route, ny fitondrana ny badge izay misy ny atao hoe tahiry
ataon'io zandarmeriam-pirenena zay mba ahafahana mikidikidiky kely ny fomba fisaina ampanahiny ilay olona zay manao ny police de la route. Misy vokany na ena ihany koa ny isan'ny olona mpanao police de la route eny an-dalana, satria raha ohatra tsika taloka hoe nisy ny laza fa avy eto makany Atsirabe ony dia misy police de la route matratra hatrany amin'ny 10 na mihoatra fa raha mandeha zany ianao amin'izao dia tsy mahita an'izay intsony ianao manova ny fifandraisana amin'ny mpampiasan'ny lalany zany ary manova ny fijerin'ny olona ny zandarmeriam-pirenena. Ireo rehetra ireo no anisan'ny vina nisongadina ho an'ny taona 2024 ho an'ny mpitandro ny filaminana. Ny vohitra tao anatin'ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona natao ny andro ny alakamisy. Andrasan'ny vahoaka araka izany ny siany mangirana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaika ny vahoaka ankehitriny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, efa tsy fampiasa amin'izao vanim-potoana izao intsony ny voambolana hoe fotoan-gasy. Tsy hitany anatin'ireo soratra malagasy ihany koa raha ny fanazavana, raha ny tantara, ny fomba ny Taolo malagasy no nipoiran'io voambolana io. Michela Ranartsona. Fotoan-gasy voambolana nentina namaritana tsy fahamarinam-potoana teo amin'ny Taolo tamin'ny fotoana ny tsy fisian'ny famantaranora. Tsy azontsika omenatsiny mihitsy ny olona taloha satria taloha tsy misy izany famantaranora zany. Fa ny malagasy zany dia niainga tamin'ilay hoe maneno akoho, misandratrandro, mitatao vovonana, dikan'izay tsy ho marina mihitsy io, indrindra rehefa mihodina ny tany rehefa ririnina dia izany maneno akoho zany mety ho amin'ny 5 amin'ny famantaranora. Anefa mety ho amin'ny 4 miovaova arak'izay zany e. Dia izay no nahatonga an'ilay hoe tsy mari-potitra. Dia taty aoriana moa rehefa tonga ny famantaranora dia ka misy ny fahatrarana aoriana na misy ny fahatongavana aloha dia izay ilay hoe nahatonga ilay fotoana. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, efa tsy fampiasa intsony ny teny hoe fotoan-gasy na amin'ny fomba fiteny isan'andro na ihany koa ao anatin'ireo soratra. Rehefa ilay fotoan-gasy moa zany raha vao hoe gasy izay dia ratsy. Izay ilay toe-tsaina mila ovaina, gasy tsy ratsy. Fa taony iry ny lalana, taony ito ny lalana, rehefa mivoatra kosa tsika dia ndao tsy atao intsony hoe fotoan-gasy dia midika fa ratsy. Raha izaho manokana aloha tsy mampiasa an'izany fa ny mpanoratra sasany na misy aza dia lasa karazana fanesoana ilay izy sisa hoe karazana vazivazy, tsy hoe fanesoana fa vazivazy. Fa tsy dia azoko an-tsaina aloha hoe iza ny mpanoratra mbola manoratra an'izay hoe fotoan-gasy izay. Amin'ny ankapobeny manoloana ny fidiran'ny famantaranora teto amintsika, zary lasa nentina nanasoaso ny malagasy rehefa tsy maro-potoana no hoe manao fotoan-gasy raha ny fanazavana. Ny mikasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Matin Hebdo indray no entina aminao manaraka raha tanatin'ity fanadihadiana ity ny votoatin'izay. Nivoaka androany ny laharana fahatelo amby fitopolo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ny lohatenim-baovao misongadina ny mikasika ny Andry Rajoelina. Andry Rajoelina, président de la République, les peuples attendent la concrétisation des promesses. Ao amin'ny pejy faefatra sy fahadimy no ahitanao izany. Ao amin'ny pejy faefatra kosa no ahitanao any marika ravalomanana, marche vers l'apaisement. Hita ao amin'ny pejy fahatelo ny mikasika ny gouvernement Vaovao. Le gouvernement IEM sera-t-il un tsay 2? Ao amin'ny pejy fahatelo izay hatrany no ahitanao ny firarian-tsoa sy fiarabana ny Andry Rajoelina, filoham-pirenena vaovao. Le monde entier félicite Madagascar. Fa ao amin'ny pejy fahafolo kosa indray no ahitanao ny mikasika ny fandaharana Instaphone ao amin'ny Kolo TV. Fandaharana izay iarana amin'ny Gaël Sizina, ekipa ny sampana famokarana ao amin'ny Kolo TV, manentana sy manolotra ny Instaphone. Mitombo hatrany ireo mpisoratra anarana ao anatin'ity fandaharana mampiala voly ity. Fandaharana rahanao isaky ny ariva amin'ny 9:50. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, namoaka fanambarana ny fiangonana katolika ny RDC, nanamarina ny matsy mitombona ny voka-pifidianana izay navoaka ny seny any an-toerana. Mafanaraka izany toedrarà any an-toerana ankehitriny. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
tsy mifanaraka velively amin'ny fanaraha-maso izay nataonay ny voka-pifidianana izay navoaka ny seni mandany ny Félix Tshisekedi ho mpandresiny hoy ny fanambarana izay nataon'ireo mpanara-maso avy amin'ny fiangonana katolika nandritra ny conférence épiscopale izay nataon'izy ireo. Manohitra tanteraka io vokatra io ihany koa ny kandida mpifaninana aminy Martin Fayulu. Korontana no nasehitrin'izy ireo izao vokatra vonjy maika izao izay ambaran'ireo tompanohatra fa fenosoka. Mitohy ny hetsika izay ahitana herisetra maro isan-karazany ho an'ireo pomba ny kandida mpanohitra Martin Fayulu. Nahisy aza ny fanambarany fitsarana avo ny fahalan'ity kandida mitarika ity izay fantatra fa hivoaka amin'ny 20 janoary izao raha ny resaka mandeha dia tsy ho afaka hisitraka tanteraka ireo fahefana maro ity farany toy ny tafika, ny fiarovana, ny ministerany arenakibon'ny tany, ny fifandraisana ara-diplomatika. Ireo rehetra ireo izay fantatra fa eo ambany fifehezan'ny filoha Kabila sy ireo manodidina azy efa ho 20 taona izay. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vava namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Angatritrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasao XXL nanolotra ho anao teo ny Vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao.